famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao toriteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany azadiny manisy j'aime miabonné ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao Morelaliline anarako zany mamanty zazaty ty le zanako maty tamin'ny alarobia zay zany rehefa nanatanteraka ny pentecoste taty dia izy ty najanoko tany Moramanga satria izy ty zany efa tsy monolontsony dia navelako tamin'ny zokony no mitaiza anazy dia tao anatin'izay rehefa tonga tany Moramanga zany zay dia manadio moa zay satria ny maro ny voankazo sy ny ravikazo mihitsana dia diovina foana satria misy feno fanatrihan'Andriamanitra any dia diovina foana manadio foana zany zay dia tao anatin'izay rehefa nanadio zany zay dia tamy avy any le zokony zany nitaizana azy satria ny zokony nitaizana azy tao an-trano tamy izy efa maty efa ela be efa adiny iray tao an-trano zany le zaza fa izy tsy nafantatra hoe maty dia efa niraisiny amin'izay dia efa ninjitra be efa tsisy aina tsoa fa miadana hoe efa maty dia tamy izy avy any neny anozy izy jereo ty zazy ty fa hafahafa be fa manino izy ty sady efa mitomany izy dia za koa vao nahita anazy tonga dia nitomany za satria taitra tampoka za hoe fa nanino izy nefa izy maraina an'io mbola nitazaiko tsara mbola izy tsy narary tsy naninona mihitsy izy fa salama tsara izy nitazaiko ny alarobia maraina rehefa tonga amin'izay ny teo amin'ny tamin'ny 12 taondro teo dia maty amin'izay zany izy tena maty efa tsy saina tsony dia niraisiko moa zany izy dia tafatorombona teo za dia avy eo niraisin'ireo rahavavy ireo izy nalany zareo teo aminazy zany satria za efa tena nitomany tena tsisy ohatr'izany satria tsy naposiko hoe zaza vao nitazaiko maraina nefa maty vetivety teo dia tao anatin'izany rehefa niantso amin'ny mpaminany Jehovah zay dia nivavaka moa zany mpaminany Jehovah dia sorana an'Andriamanitra ary voninahitra ho an'Andriamanitra fa vao nanandratra ny tanany zany mpaminany Jehovah dia niverina ny ainan'ity zanako ity dia tao anatin'izay niverina ny ainy fa ny fitadinany zany mbola tsy nafantatra olona mihitsy izy fa efa rivariva mihitsy teo tamin'ny 4 sasany teo zay izy vao nanomboka nafantatra olona fa tena hoe efa lasa tany mihitsy zany izy efa ratsy tany mpaminany Jehovah dia mety efa tsy velona tsony ty zanako ty tsy natenaiko hoe velona fa isorako an'Andriamanitra fa nalefany Jehovah-Andriamanitra tany ziona tanàna masina mpaminany Jehovah fa izy mivavaka dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe ny fivavako ny marina dia mahery indrindra naveriny tompony anjanako dia tena faly dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ia, za moa no rain'io zaza io mamano zany Morelaliline anarana dia ny anarany zanako feno asina dia ny anarako Arkanael eo tanàna masina eo ziona zay za niasa ny maraina dia tonga ny hariva gaga be fa nitsenay zareo teo ambaravarana dia hoe misy zavatra lazaiko anao izy dia inona dia tsy miteny mihitsy zareo dia inona ary nolazainao dia eo ihany zareo dia teneno dia ozy izy hoe efa saika tsy hitanao intsony ozy izy ty zaza ty dia efa ahoana dia efa maty mihitsy ozy izy teo fa ndana ozy izy makany amin'ny mpaminany aloha misaotra anazy dia nanatina amin'ny mpaminany dia zavatra teo aloha zany tena taitra be satria hoe ahoana moa zanako mbola velona somatsara iny tsy narary rehefa avy nirava ny asa dia jerevako hoe maty le zanako tena taitra satria vao nahinao zay dia teo aloha za nangororo tany anatiko tany tena hoe nisy zavatra tena namay be tany anatiko hoe zanako mbola velona iny
maty fa zavatra tiako atongavana dia zao a tena manana mpaminany lehibe tsika manana ny mpaminany ary ijoroko vavolombelona eto fa tena mahagaga ny fiasan'Andriamanitra amin'ny mpaminany tena tao anatin'izay no tena hoe za tsy mary tena narary mihitsy zany ny foko e mpaminany moa zany ny tsy nafantatra fa hoe ndany ozy izy mandoko za nefa mbola tsy alezy mihitsy tao anatin'le izy tena hoe tsy mifantoka tamin'le izy dia za moa nangataka tamin'le rahalahy anankiray andeha oto za fa tena tsy ao mihitsy za io dia nandeha nody za dia zavatra tiako hoe afatra omena antsika rehetrarehetra mandaly ao ny eto tany ny olombelona dia samy manana ny fotoanany aby ny alana eto tany fa Andriamanitra ihany koa nefa mahafantatra hoe ty olona ty anehoana ny voninany aloha mba tonga ny fiangonantsika ho lasa lavitra maneran-tany indrindra fa mba tonga mpaminantsika mba laza satria zavatra tena nisy le izy mety hoe maro no mankala amin'ny mpaminany a maro ihany koa no manaratsy anazy tsy maninona zany fa Andriamanitra tena miasa aminy ary tsy mahafoy azy zany mihitsy Andriamanitra fa tena maro iavana zavatra hitanay a miaraka tamin'ny mpaminany io hatramin'izay nivavahana tato za zao a olombelona ihany manana ny fahalemeko ary maro ny ady a fa tena tsy mialato zany mandrakizay ary aina ny fetra fa raha za sy ny ankonako a dia nompo an'Andriamanitra mandrakizay ary tsy miala amin'ity fiangonana kristiana miara-bavaka ty dia zao ny afatra farany mba omeko atsika mety manam-bola ianao a manana reny ianao a fa tsy afaka mitondra amin'izany ianao a makany an-danitra fa ampio mpaminany dao ampitsika izy a amin'ny alalan'ny faranganana ny reny radio reny tele tena manaova mihitsy ianao a zay tena hoe mety mba takatry ny volanao fa tsisy maty antoko fa ijoroko vavolombelona amintsika mety ny antoko izazy ho velona nisy asa tany Jerosalema nanao an'io trano lehibe io nanao fototra zay sy apôstôly Petera tao Moramanga maro ny zavatra hoe nataoko tao nefa mety kely a fa hitan'Andriamanitra satria nataoko tamin'ny fo zany rehetrarehetra zany na misy a na mihinana zay na tsy mihinana dia manao asan'Andriamanitra foana za fa hitan'Andriamanitra zany ary tsy afoin'Andriamanitra mandrakizay satria manao ny asan'Andriamanitra dia izay mba afatra omeko atsika itsika rehetra zay mety hoe mbola misalasala amin'ny mpaminany a tena mpaminany avy amin'Andriamanitra io samy itsika mijoro hatramin'ny farany zay ny afatra omeko atsika voninahitra ho an'Andriamanitra lehibe voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a nijoroko vavolombelona eto fa izay zany a dia nahita maso ary tena nanatry maso ary zaza zao dia anisan'ny trotrany zaza io fa efa tena maty le zaza dia rehefa avy tany amin'ireny izy a dia nyraisiko efa tena maty fa nitana mpaminanina evany teo ambony le zaza nitsokany kely intelo dia iny a dia ohatra nazevatra dia nameko amin'ny Maria Lisy le zaza satria ohatra ny nangovotra indray avy eo hoe velona le zaza dia nangovotra ary havana fa atao amin'ity fiangonana ity ny tanan'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra moa zany nijoroko vavolombelona eto a Maria Lisy aloha ny anarako raha niala teto zay a avy nanao Pentecoste iny a dia nody zay ny talata dia mpaminany zany a efa nandeha ny alohanay tany dia somary gaga ihany moa zay hoe fa ahoana moa mpaminany no andeha alohantsika za zany tena nanamelo tena zany hoe loza mpaminany zany tsika dia avy teo indray zany ny teny hoe tanàna nefa no a maloto a tanàna maloto ve ny idira amin'ny mpaminany ihany nefa ho a mety misy zavatra tian'Andriamanitra tongavany mahatonga mpaminany ny alefany mialoha dia rehefa tonga zany zay dia ozy mpaminany hoe tonga dia manadio nareo a dia tena nanadio zay dia nanadio dia efa tena alina ny andro a zay ihany aloha tsoroko aminareo fa tena miasa andro manalina zay dia avy teo zany a ny alarobia iny dia rehefa atoandro zany a dia miasa zay mbola misangisangy daholo sady miasa zay misangisangy a dia tamy avy any zany a zana tokotokony eo amin'ny 7 taona eo le zana ny vavy matony taizan'io zazakely maty io dia ozy le zaza hoe neny ozy izy neny a jereo ty zazy ty fa tsy haiko na maninona dia gaga be daholo zay hoe fa misinona ary maninona ary ny zazy iny dia niazakazaka be ny reny ny tonga dia nitomany ny zanako ozy izy maty ny zanako za tsy nahetsika tonga dia nijoro zao a tsy nahetsika dia nalatsako ny kifafa teny an-tanako dia avy teo zany a
dia nanatona ny mpaminany mpanjakavavy izy. Mpaminany ozy izy vonjeo ny zanako fa maty anie mpaminany ty zanako ty. Dia tamy avy amin'ny mpaminany dia teo aminay teo. Dia nivavaka ny mpaminany nanandra tanany izy nahevaeva tamin'ny zaza ino ohatr'izao ny tanany. Dia raisinareo ozy zaza io fa malotonareo raha mandray an'io. Dia niraisiny Saradiraba dia tsy zakany Saradiraba tsony le zaza. Raisiko le zaza dia mipetraka. Dia nahaniko tamin'ny tanako ohatr'izao. Teto amin'ny anako teto ohatr'izao zany nahaniko teo le zaza. Dia le zaza efa manao ohatr'izao fotsiny. Tena maty ho aty zaza ty. Jesosy eo. Dia osana ty ve tena maty dia mandototo eto zany ty zaza ty. Dia avy teo zany dia mbola mivavaka ihany mivavaka. Lefa avy nitsikahana le telo iny izy dia mbola mivavaka mpaminany mivavaka. Dia avy teo izy dia nahetsiketsiky amin'izay ny tanany nataony ohatr'izao. Dia nahetsiny kely ny tongony. Dia miara mivavaka daholo amin'izay zay mivavaka tena dongo tamin'ny tongo. Jesosy eo. Velomy ty zaza ty, velomy ty zaza ty. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra zany fa velona le zaza. Dia avy teo zay dia niraha mpaminany andana ozy izy nareo mandeha zafady mivavaka any atokantranony dia manao délivrance an'le trano. Dia tany zay mbola tsy miverina ny ain'io zaza io, tena tsy miverina ny ainany fa efa niariva ny sainany miverina, mbola tsy miverina zany ny sainany. Dia resahan'ny mamany izy dia mivandravandra ohatr'izao fotsiny, betsiketsika ohatr'izao fotsiny ny lohany. Dia resahanay teo dia tsy miverin-tsaina mihitsy izy zany. Dia efa niarivariva nandeha tany aminay tany ny mamany. Dia nanahoana ho le zaza. Dia efa miresaka ozy izy. Dia ozy mantsany le zanako hoe andana ho maka biscuit anaty pôketrako dia ameo an'io zaza io. Dia zay izy vao nitsika dia velom-panantenana be zany hoe velona ty zaza ty velona ny sain'ity zaza ty. Dia eto zany dia manentana antsika rehetra ry hava malala manaovitsika ny asan'Andriamanitra fa vokatry ny fanaovany ray aman-dreny ny asan'Andriamanitra ny tena namelomana io zaza io namindra fo Jehovan'Andriamanitra ray marina fa hoe tamin'ny alalan'ny mpaminany nanaovan'Andriamanitra an'izany. Fa vokatry ny fikelezanaina ny ray aman-dreny ihany koa dia namindra fo Jehovan'Andriamanitra ray dia velona somatsara ifeno asina ziona kely. Dia manentana antsika ihany koa zany andaontsika ny anohana ny asan'Andriamanitra. Za zany manamafy an'le tenin'le ravavy re fotsiny fa zavatra nisy tokoa zany zaza maty tena efa maty mihitsy moa le zaza nety nisokony ny azakazaka fiany. Dia zay moa zany taitra dia efa tsy nahavita na inona tsony fa dia teo dia nangovotra teo fotsiny zany zay tsy nahavita na inona. Dia avy moa zany zay dia natsona zany mamampaminany dia mivavaka tamin'le zaza tokoa. Dia raha nanandra tanana n'ohatr'izao mamampaminany taminazy dia tonga dia nitepo ny fony dia ohatry ny hitanay hoe ohatry ny avelona izy dia ijoroka itenenako fotsiny amintsika rehetrarehetra eto ziona tanàna ty Betlehema Joda dia manompo an'Andriamanitra aza misy verin-dalana zany na mafy na moa dia misy kiraka foto dia atao zany ny asan'Andriamanitra ninona asan'Andriamanitra efa nataonao dia aza miala mihitsy ary fikiro zany ary noho ny amin'ny fisiny mamampaminany Jehova zany tena ao aminazy ny tanan'Andriamanitra tena mahery ary tena itombo bebe tokoa zany ny hery mamampaminany fa taloha izy zany efa nanangana ny maty fa zao tena hiakatra bebe kokoa zany ny fananganan'olona maty tena jiroko vavolombelona zany fa zay tena faly mihitsy. Miarahaba antsika rehetra zany zay tsirairay avy rehetra tonga eto rehetra zany nahita ny fahafatesan'io zaza io dia niaraka mivavaka tamin'ny mamampaminany. Zara naka ranomangatsika dia rehefa tonga teo le ranomangatsika dia tsy sanampiasa lisa satria tsy tireko le zaza efa hoe sao dia sanatria hoe zany re zany hoe nonyle fanondrahako rano reny tonga lizy dia tsy nampiasa le rano ndray fa sambatra zany tsika manana ny mpaminany Jehova tena hoe sambatra raha samy sambatra dia tena hoe tsy ahita reny ohatran'izany tsony tsika fa ajao ny mpaminantsika dia ampitoero amin'ny toerana tena hoe voninahitra lehibe mihitsiny izy zany fa tena tsy ny olona hafa raha mety hoe mitady dia tsika tena mahay manaja ihany koa zany. Zay zany ny fanentanana tena ataoko fa tena misy le sotrandrifako. Famonjena ho an'izao tontolo izao
famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Tohiteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadino manisy j'aime, miabonné ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao.